fitenena manokana aminay aoka ny teninao hiditra ny anatinay ihany halalana izay tokony ataonay androany Andriamanitra eo hietry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy hietry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sika rehetra na hoe amen. Afaka mahazo mitoeranao ianao ankehitriny Alleluia. Fanomeravantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy zay ary ao tsara ve ianao? Amen. Teno amenina mafy be ary teno mikelo akaikinao andray zavatra donc tsika maka ny tenin'Andriamanitra fanomeravantsika tsirairay avy any ampitan-dranomasina any Paris any Allemagne tsika rehetrarehetra avy lavitra rehetrarehetra ny États-Unis zay manaraka an'ity fotoana manokana ity ny loha hevitra iarahantsika ao anatin'ny afatra androany dia ny hoe famonjena ho an'ny ankonana aveko fandroany famonjena ho an'ny ankonana za mino hoe hovovonjy ny ankonanao tiako miaraka anao amenina amin'ny fanarina amen Joshua toko faharoa andiny fahavalo ka hatramin'ny fahatelo amby folo dia avy eo ny amin'ny asan'ny apôstôly enina amby folo andiny faraika amby telopolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo Joshua toko faharoa andiny fahavalo ka hatramin'ny fahatelo amby folo ny asan'ny apôstôly enina amby folo andiny faraika amby telopolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo ny anaran'i Jesosy ary mbola tsy natory izy roa dia niakatra nakao amin'ny tapotrano raha vehivavy ka nanao taminy hoe fantatro fa efa nomeny Jehovah nareo ny tany ary efa latsaka aminay fatahorana anareo sady efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany no mitahotra anareo fa efa renay nanamaina ny Jehovah ny ranomasina mena teo amin'lohanareo tamin'ny nivoanareo avy tany Egypte sy izay nataonareo tamin'ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita zay tany andafonjovorana dia Sihona sy Oga zay nofononareo koa noho ny efa renay zany dia ketraka mifonaika verhevitra avokoa zay noho ny aminareo fa Jehovah Andriamanitra reo izy no Andriamanitra ny amin'ny lanitra ambony sy aty amin'ny tany ambany koa ankehitriny masina ianareo mba hianiano amin'ny Jehovah aho fa araka ny namindrako fo taminareo no mba amindranareo foa amin'ny ankonany ray kosa ka omenareo famantarana mahatoky aho fa hovelominareo ny raiko sy ny reniko sy ny anadahiko sy ny rahavaviko ary zay rehetra mety ho azy dia hamonjy ny ainay tsy ho faty ianareo asan'ny apôstôly enina amby folo andiny faraika amby telopolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo amen avy ianao dia hoy izy roalahy minoan Jesosy tompo dia hovonjeny ianao sy ny ankonanao ary izy roalahy nitoro tenin'ny tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-tranony ary nandray azy roalahy izy tamin'izany ora amin'ny alina zany ka nanasany diakapoka ary natao batisa tamin'izay izy mba amin'izay azy rehetra lay tantara voalohany raha nasika nambavy dia tantara Rahaba zay nanenarany aza Rahaba tsy hoe Rahaba masina tsy hoe Rahaba mivavaka fa Rahaba teneny mafy zany hoe androany vehivavy janga no ampianatra atsika amen Dede tsika rehefa misafidy hoe iza ny olona tena masina satria tsika mieritreritra antsika hoe efa mba masimasina kokoa dia androany asain'ny tompo manetry teny tsika tsarovy fa misy olona tsy masina noho ianao fa mahavita zavatra tsara lavitra noho ianao amen inona ny zavatra atao anatin'ny fony rehefa ho avy ny zanak'Israely andringana ny olona tao a Jeriko dia efa fantatry Rahaba janky tiako vehivavy mba manana faminaniana nefa mpijangajanga dia fantany hoe ho resy izy ho potika ny tanàna dia inona nataony
tsy azo natao izy ka tokony tao amin'ny firenena dia ninona nanovonjeny ireo iraka amin'ny rahalahy zay avy amin'ny josoa. Raha ohatra ka olona tokony hoe horingana dia izao mba hamonjena ny fianakaviana dia nanao tsy fanao izy. Mariavy ianao mba hamonjena ny fianakaviany dia nanao zavatra tena tsy nieritreretina hoe ho azo atao mihitsy izy mba hamonjena ny fianakaviany. Vonjena izy amin'ny rahalahy dia rehefa voavonjy izy amin'ny rahalahy, rehefa voavonjy izy amin'ny rahalahy dia zao amin'izay zay ny raha-bajaka hoe niangatahako aminareo izy dia izao aoka za sy ny ankonany raiko zay momba azy rehetra. Rehefa ho avy nareo andringana ny tanàna dia niangatahako aminareo zay mianakavy aza ringana. Rahalaskanabavy raha tokony ho izy rahalaskanabavy dia izao zany toepo zany koa tokony toepo ananany kristianina rehetra. Tena amenina mafy be mbola tsy ny toepo tokony ananany mpino voalohany indrindra ka laskanabavy dia izao ny ao anatin'ny mpino tsy tokony hoe etaeta hoe ingania mba ho tahiny. Amin'izay a tena voatsinjoko mihitsy reo fianakaviako be menimeniny ireo. Ny mpino manko misy ohatr'izany tena pastera rehefa mpino ve dia tsy maintsy zany mijaly indrindra ho fianakaviana tena mahoaka mba ho tahina pastera amin'izay mangina daholo reo entreretrany ao. Tsy zany ny tanjona ka laskanabavy fa ny tanjona voalohany raha tena mpino ny olona anankiray ny tanjona voalohany tokony eo am-pony dia ny amonjena ny ambony fianakaviany rehetrarehetra. Ary zay ny zavatra matiako ho tonga ao anatin'ny fonao androany. Zay no mirehetra ao anatin'ny foko androany hoe tsotra be ka laskanabavy ny etaetanao voalohany dia tokony etaeta famonjena ho an'ny fianakavianao ray manontolo. Mba reso tsaina hoe ndray androany nareo mianakavy miara-miditra ny lanitra. Rehefa tonga any an-danitra ianao dia efa mba ray aman-dreninao mitsenanao mbakavaka hoe tonga ihany ty. Dia rehefa tonga andray ianao dia elaela mipetraka any ianao dia miditra koa ny zanakao dia faly ianao hoe tonga koa ny zanako. Zany mirariko aminao hoe nareo mianakavy any indray andro hiaraka ilalao amin'ny petera. Amen. Hoe hiaraka anao tsoba atao amin'ny petera ny zanakao. Tsika raha laskanabavy ankehitriny ny olona lasa variana amina zavatra hafa. Tena ifonako aminao lasa eritreretin'ny olona ankehitriny hoe lasa azakazaka seul na azy reny ny famonjena dia efa ny ambo rehetrarehetra dia aleo samy ihany nefa raha tokony misy tsy ohatr'izany. Raha ny tokony ho izy dia izao rehefa voavonjy ianao dia tokony manao ianao zay amonjena ny fianakavianao ray manontolo. Mba tia ilaza ianao hoe hanao zay avoavonjy ny fianakaviako ray manontolo aho e. Ary zany zavatra zany tena tokony ataonao lahara-pahamehana ao fiainanao hoe tsy amelako raha tsy voavonjy ny fianakaviako ray manontolo. Hitanao raha mitena zao hoe ho tahiny ianao, raha mitena zao hoe avita building ianao, inao fa tena orakoraka be mbola tsisy ohatr'izany tatao amin'ny roxy dia fanatitra mbola tsisy ohatr'izany tatao amin'ny roxy hoe tena avita building ianao. Zany hoe isy building ray andro izy ny anakanao mba teneny ny anakanao e hoe tena isy building randriana minina anao zany tsy ratsy zany ho tonga le zany. Amen. Anona vila ianao ny anakanao no amin'ilay vila tsisy maharatsy an'izany fa te ilaza zavatra fotsiny hoe misy zavatra tsy normal ka laskanabavy ankehitriny miazakazaka any amina zavatra tsy tokony izany tsy tokony ho lahara-pahamehana ny mpino ary mila manaiky an'izany ianao. Teny fona fa somary be ianao anitsy zany moa ray ara-panahy tsara miazakazaka. Ny olona zao miazakazaka faminaniana, mirakla, fahagagana, zany miazakazan'ny olona nefa raha tokony ho izy miazakazana ka laskanabavy dia izao famonjena.
voasoratra ny an-danitra ny anaranao ary voasoratra ny an-danitra koa ny anaran'ny fianakavianao rehetra tsisy latsaka manoray azy zany tokony azaka zany zany tokony anaovana fanatry zany tokony orakorana le izy matsina indray satria le fianakaviana tsy mbola miara mivavaka aminao dia manenjika anao izy dia hoe tena kreny ary manenjika ka lasaka nabavy aza mena tsiny izy normalna be ny olona ka manenjika anao satria izy mbola tsy miaraka aminao e tsy hitan'le zavatra iainanao aty am-piangonana tsy fantany eo ohatrany eo ny zavatra fantany dia tany amin'ny fiangonany ndrazana aminazy izy mivavaka dia enao amin'ny diso lalana azonao ele izy matoa izy manenjika anao tsy hoe tsy fitiavana fa fitiavana ianao dia enjeny ianao amin'ilay fahatakarana ananana azonao hoe rehefa mahita fianakavianao manenjika anao ianao aza raisina mihitsy hoe antony adivana aminy za tena milaza amintsika aza raisina mihitsy hoe tsy fitiavana ianao fa ao anatin'ny sainy ao misy zavatra voavolavolo dia misy zavatra mba takany dia aminazy hoe le takany any no izy azonao hoe dia tiany ianao hitovy aminy tiany ianao ho akany am-piangonana eritreretiny ianao hoe vo miala ao aminy dia very dia enjeny ianao dia ampahoriny ianao ka nareo miala amin'ny fiangonana anako nareo anako dia atao teny hafafa be diabe ianao aza mena tsiny izy matenikeno kaikako aza mena tsiny izy ka tsy marina ve zany e fitiavana ny anaovany an'le izy fa izao tsy matakatra le takatrao izy tsy hoe ianao akoho ny ambony fahatakarana no izy fa samihafa le zavatra takatrareo azonao hoe zavatra tiako ambany za milaza hoe tsy ambony no izy ianao ary ianao koa nefa tsy ambany no izy tena menina mafy be fitiavana ny anaovany an'le izy fa izao ka lasaka nabavy na dia manenjika anao ary izy ho eto ambavaka mba ho voavotsy tena menina mafy be tena ny ao zavatra tokony eo am-ponao voalohany dia izao hoe Andriamanitra iriko indrindra tsy hoe mba ho tahiny reny olo reny lasa zany manko ny fivavahana ankehitriny Andriamanitra tahito antininy Andriamanitra tahito dadasineny ka lasaka nabavy zany mivavaka tokony asandraka voalohany Andriamanitra vonjeo izy aoka voasokatra ny an-danitra ny anarany aoka tsy veridalana manak'izay izy aoka ninina manjo azy eo fiainana dia ho tonga ny an-danitra izy zany mivavaka voalohany tokony atao ka lasaka nabavy fa tsy Andriamanitra afindra ho aty ny fiangonana Andriamanitra ny anay ty any no izy izalazanao azany Andriamanitra tena hitako mihitsy fa diso lalana amin'ny fiangonana ihany raha zany ny ataonao dia mitovy amin'ny ataony aminao ihany ny ataonao aminazy azonao hoe misy olona ny akalasaka nabavy tsy mety aminy ty miorakorakitsika ty tena mariny isika no ohatrany hoe mafanafana raha ka tsy marinaka ve zany milaza aminao raha ianao io no ampidirina anatina fiangonana tsy mioraka tsy mitehaka tsy manao amena fa manao katra volana hatrafaka tsy mahazo aina mihitsy ianao ka tsy marina ve zany ohatrany hoe voafarotra zany ianao efa miteny zavatra mafinaritra le pastera dia tianao amena ianao le avanao amena ianao dia todika ny aminao dao ny ola e ka tsy zany ary ve tsy mahazo aina ianao ny antony ka lasaka nabavy dia izao tsy le fiangonana any ny ratsy fa ianao no tsy natao any zany no fahamarinana ne ianao no tsy natao any ohatrany hoe dia any vary dia ataoko hoe ianao ovy dia ny ovy tsy azo ambolena eo an-tanimbary ny tiako ambara ka lasaka nabavy dia izao aza omena tsiny ny olona raha manana ny fiangonana ary aza mieritreritra hoe efa makaty amintsika ihany voavovonjo ny olona ny vavaka ataonao dia tsotra teboka voalohany ka tianao voavonjo ny fianakavianao teboka voalohany vavaho azy amena ny vavaka ataonao tsy hoe tompo atao mety amin'ny fiangonana iny fa tena
diso lalana ny fiainana tsy zany fa rehefa voasoratra ny an-danitra ny anarany dia ampoanao zay amena mivavaka ho azy ianao andriamanitra fontseo izy tena ataonao fa mandanianao fotoana mihitsy raha mamaky ianao nyjoma voalohany njoma voalohany dia faefatra sy fahadimy dia hitanao hoe joma isaky ny avy manao fetany zanany dia mivavaka ho an'ny zanany izy manatitra fanatitra ho an'ny zanany izy za zao antany ianao oviana zao ianao nanatitra fanatitra ho an'ny fianakavianao fa tena pastera tena nanatra fanatitra ty fanatitra ty dia fanatitra ho an'ny fianakaviako tena mangataka mba ho voavojo ny fianakaviako dia manatra fanatitra ny sasany zao vao atao an'izany nitsy sakony ianao an'izany nitsy arasika nambavy ovina ianao zao nandany andro hoe mba mivavaka ianao amin'ny fianakavianao tena hoe tompo vonjeo eo za zao sur fa ianao zao mivavaka hoe tompo taio a izany tsy mivavaka ao an'izany zany dolo mivavaka tsika tompo taio a avoay amin'ty lavaka mangitsongitsoko ty a tompo le tenoboatra avy ty mba tena aoka mba ietry eo aloha Zerubabely ianao zany amin'io miantso antenanao Zerubabely raha vo mombanao dia vitanao fa karasika nabavy eo tsy mijanona aminao rery eo famonjena fa ny fiamonjena ihany koa ho an'ny fianakavianao ray manontolo ho an'ny taranako ray manontolo ary efa matra famonjena ny ianao sy ny ankonanao fa voalohany mila mivavaka ianao an'ny fianakavianao andanio andro neny Joba indray mandeha isan-kerinandro izy tsy maintsy manao fanatitra manao fotoana manokana famonjena amin'ny fianakavia voalohany famonjena faharoa ny voalohany vavao any ankona ino voalohany faharoa satria priorité anao ny famonjena ny fianakavianao dia izao manehoa fijoroana vavolombelona tsara ho an-trano tena menina mafy be avy eo fandroany manehoa fijoroana vavolombelona tsara ho an-trano sao dia hoe ranabavy rehefa nomboka voavonjy ianao dia fiantsonao an'ny vadinao dia hoe rahalahy vadiko indraindray ny rahalasika le fiainanao andavanandro ao an-trano tsy mitory nininona ny fianakavianao indraindray le fitondrantenanao no sakanao amin'ny fianakavianao tsy hivavahana mahianao avy ianao somary anitsika eny atsika tsiraray avy raha tokony izy ka lasika nabavy le fitondrantenanao sy le fiainanao tokony mahatonga ny olona minazy hoe ka io olona io kosa aloha te anahaka ny olona io avy mety be amiko ny fivavahana mety be amiko ny toetrany fa tsy hoe raha io olona io mivavaka tsy hoany avy ianao zany ao an-trano tokony hoe arakaraky ny vavahanao vao maika ianao ny olona mahafinaritra indrindra fa tsy hoe voahita ianao dia hoe olona tena retolo reto angamba mifadianina matetika dia tsy am'sakafo dia kizita misy olona ndraika lasika nabavy voanoana dia tsy azo lesana misy olona no mandeha zany le mety aloha mandeha mifadianina dia fadianina maraina vo maraina dia efa tenenina ny ao-trano zao a zany dia ifadianina dia mifika ianao miverinao a rarivo fa izao rehefa miverinao ataovy mijanona eo variko maraina variko atoandro a akazadimy goutera raha vao mba misy ankity tonga aisany sakafo teo ka sakafo teo dadato zany tsy tia lalana zany variko menareo dadato manina tsy nenareo menany dadato ganasikanambavy eo tianao ho resy lahatra ve fianakavianao aoka aloha izy ho resy lahatra aminao tiananao menina mafy be avy eo fandroany tianao ho resy lahatra ve fianakavianao aoka izy aloha ho resy lahatra aminao amin'ny fomba fiteninao amin'ny fomba fanaonao ganasikanambavy eo tianao voavonjy hoe fianakavianao avy eo fandroany tianao voavonjy hoe fianakavianao aoka ny fiainanao ho fiainana mahafinaritra aminy oka tena ho hitany mihitsy le fiovana taminao olona mbola tsy mivavaka hatramin'izay ny ao an-trano dia vao mivavaka izy manomboka androany tsika isakariva mivavaka rehefa alina
terena le olo efa tsy te hivavaka iny terena avety efa tsy tonga le olo zay mihitsy le devoly ny olo efa mametraka mandroso ara-panahy fa ianao mihitsy ny saka anasikana bavy tena keno kaiky nandao iova hoe amina tsara akazamanao oatra ny sasany ka te many an-dalana dia mila mitondra ny azo fijalin'ny Kristy dia ozy le olo anankiray rehefa mitondra dia aleonao ihany mitondra fa tsy tsika menakavy ohatra le vehivavy hitanao le vehivavy manomboka manao diety ao an-trano comment on appelle diety manao régime zany le vehivavy dia sady mikotrana dia sokafana frigo dia jerena salady anana dia légume daholo dia fa maninona kely atao légume salady be ohatrohotry io na anatin'ny frigo sy zavadana dia izy le vehivavy ka za tsika manao régime zany mba te hena dia mantakrinao ny henako maninona mba miafamiafy daholo tsika rehetra ndraindray neka lasana bavy tsika manao ohatra zany ny rythme anao tsy rythme ny hafa tena nkeno kaikinao ny rythme anao tsy rythme ny hafa hoe ka tianao vaovonjy ny hafa dia aoka ianao ampiseho fiainana mahafinaritra hoe zany kristianina zany zay hoe kristianina mahafinaritra fa tsy hoe zay kristianina tsy miara-jesosy zany na inona na zany ny an'olo anako ankehitriny ene jesosy ene tsy tonga izy hoe mba hitondra fiainana ho an'ny olona rehetra fa tonga izy tena ampisaraka ny ao an-trano mihitsy ary ny ray aman-dreny amin'ny zanaka ny mivady amin'ny vadiny tonga mihitsy izy ka araka ny tenin'Andriamanitra mihitsy mivava ataonao amiko zany kalasika nabavy aoka ianao lava tena menina mafy be azy aoka ianao anana fiainana tena mandresy lahatra ny olona manodidina anao rehetra mihitsy aoka ianao atarika azy amen ka lasika nabavy aza latsalatsaina ny ao an-trano raha vao mba misy zavatra ataon'le fianakaviana dia latsaina zao mihitsy zao le mitondra baka ny hero nareo aloha fahitako nareo rehetrarehetrareto ao an-trano reto mihitsy dia nareo tena ohatrany efa mitangina grisa makany amin'ny hero nareo amin'ny grisa nasiana huile de vidange rehefa mba miteny ao mba ahoana moa ny ivavahan'ny olona raha lao raha nabavy eo ny olona matory ianao amin'ny ray maraina mivavaka mafy be mihitsy de matro dia gaga avy anao ratesitra ny vadinao aka tena manahikana anazy le vavaka ataonao manginy akoatran'le miteny moramora ianao fonjeo fianavakabiko isaky ny eo mafy be fotsiny dia rehefa mamiteny le vady mba moramora eo ampangiliny devolo kalasika nabavy ao an-tranonao aoka ianao ny olona tsara indrindra mafinaritra indrindra sotra indrindra be fitiavana indrindra manety tena indrindra amen fa tsy hoe efa mivavaka ianao dia lahy ianao lasa herody ao amin'ny tanàna mpitsara ny vahoaka n'Andriamanitra na ianao vadika mosesy teboka faharoa aoka ianao anana fijogona vavambelona tsara ao an-trano amen ny fahatelo ka lasika nabavy dia zao sokafo ny ankonanao amin'ny filazantsara hatramin'izay variana foana amin'ilay tenin'Andriamanitra asain'ny apôstôly 9:7 minoan Jesosy tompo dia hovonjeny ianao sy ny ankonanao dia natsara ohatreo foana le izy fa kely izy mbola mitoy amin'ny 12 sy ny 7 hoe ary izy rolao izy nitoro ny tenin'ny tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-trano zany hoe rehefa avy niona taminazy mirahalahy zany izy rehefa avy niona izy mirahalahy tamin'reto mpiandro varavarany fonjy reto dia minoan Jesosy Kristy dia hovonjeny ianao sy ny ankonanao dia ina nataony avy eo amin'ny fonja izy mirahalahy dia nakany an-trano reto olona ireto zany hoe nosokafany reto mpiandro fonja ireto mitokantranony
mba handrenesana filazantsara. Amen. Ny tiako lazaina zany dia izao, sokafo koa ny tranonao mano filazantsara. Ahoana ny anaovana azy? Ny hira ao an-trano mety hoe mihaino izay hinony ny olona rehetra. Za zao vao voaika nanenao zao hoe jaja. Kagabe iny jajaja ka izy mpihira. Inona ny hiran'izany hatramin'izao mbola tsy haiko akory. Ianao koa efa mihaino izany hoe jaja. Rahaska nabavy mihaino zavatra be dia be ny ao an-trano fa tsy indraindray mba sivere evangelika ao an-trano. Mba rehefa maraina mba ataovy le télé mba tsika le toriteny isa-maraina ao amin'ny télévision me. Rehefa maraina mba jereo ny atsika dia mody mijery na efa heninao na ianao tsy anjera le toriteny dia mba henoi. Mba vidio CD ny ekipa média zao efa manomboka mamokatra CD toriteny atao am-piangonana dia mba vidio izy dia mba alefaso any an-trano sady mba efa mba iazana mba eny ampovoaneny eny mba misy mene. Rahaska nabavy sokafo ny tranonao mano filazantsara. Indraindray mba ao an-trano mba tenenina ao an-trano indao tsika mba anao fotoam-bavaka indray mandeha. Aza terena hoe ty trano tiky ty satria ty mitsoratra amintsika mianakavy ary zay koa dadasiny mpandova dia zao dia zao dia asiantsika cellule de prière. Ozy ny dadanao cellule na inona prière. Ozy ny dadanao sy mamanao atao velivelana. Fa dian'izao sokafo moramora mivaravara ny tranonao midika ny filazantsara. Tena menina mafy be. Efa ao an-trano ianao mba miresaha toriteny any am-piangonana. Tsy maninana ny teneninao any am-piangonana ary hoe blague ny pasteur ilay tamin'ny lahady ohatr'izao. Tsy maninana. Azonao fa zao ampidiro moramora le izy ao an-trano. Ozy izy niaraka tamin'ny pasteur Rakakoto Augustin sy pasteur Jocelyn Jackson tamin'ny Mamaly. Dia zao lazay pasteur Ensoa zao ozy izy afafazo fotsiny ozy izy ny fo dia avelao aniry ao. Fa ny lalàna ozy izy dia zao rehefa afafo ny voa na ho ela na ho aingana tsy maintsy maniry izy. Ianao tsy mamafy fotsiny tsy mety fa izao aza mietrehitra ianao rehefa mamafy dia eo dia aniry. Rahaska nabavy tsy ny olona rehetra ny tsaramaso. Tsaramaso rehefa ataonao dia ray ampy rehefa manomboka misy zavatra mamoa, roa ampy rehefa manomboka misy zavatra misy germe misy zay izy moa misy zavatra mitsiry moramora. Fa ny sasany amin'ny fianakavianao eo sasan'ireo tonga dia hazo papay be, sasan'ireo zavoka, ny sasany amin'ireo coco. Ainao ve fa ny teny lazainao androany any mety manenjika anao izy mety tsy ekeny mihitsy fa alohan'izy ho faty eo ambony fandriana dia ilaza izy ho tsaroa le izy dia ilaza hoe hoany Jesosy hoe vonjeo tokoa ako kipo ny masony anadanitra izy ka izy vo efa nafafinao ela be. Fa za mitrehitra mihitsy hoe efa miteninao androany dia miteny vavaka zany tsika rapitso diozy fa manina ny vavaka itenenao zay moa problème nareo tena le ohatran'le tena ohatran'ny mifonareo mihitsy efa fovato hoe tsy mandray tenin'Andriamanitra mihitsy nareo. Fa vo zay nataonao dia tsy mety eo afafazo moramora le vo. Tena kelo kaikinao afafazo moramora le vo hoe ahoana tsara ahoana zany famonjena fianakaviana voalohany vavaka mila mivavaka ao amin'ny fianakaviantsika. Indraindray ajanona mihitsy le vavaka fitahina teno amena mafy be le vavaka problème ajanona mba hivavahana ao amin'ny fianakaviana atao prioritaire amin'ny fianakaviana. Faharoa vita vavaka dia ino ny toetra isan'andro ahoana tsara mitoetranao isan'andro atao fitoetra mba misintona olona. Ary fahatelo sokafo ny trano ho an'ny filazantsara. Amen. Vavakantsika tokoa raha eo mankasitraka anao zay fa matoy ianao manome teny dia satria anomboka hamonjy ny fianakaviany tsirairay avy ianao. Tsy miteny ianao raha tsy manomboka zavatra
fa matoy ianao miteny androany dia any trano ny tsiraray avy any efa misy famonjena tonga ankehitriny, efa misy zavatra atomboka ao amin'ny fianakaviany tsiraray avy ankehitriny ary omeno an'zahazany. Raha eo ampio zahay mba ho zahay ny fitaovana mahery vaika amonjena fianakaviana iray manontolo. Ampio izahay mba ho amin'ny alananay dia ho voavonjy ny fianakaviana iray manontolo. Misaotra Andriamanitra, tiako teny hivavaka ianao dia tenenay tompo amin'ny alalako fonjeo fianakaviako. dia matiky ianao hivavaka ho amin'ny fianakavianao ankehitriny. Ajanony mivavaka fitahiny fa mivavao azy. Na tsika zay manaraka amin'ny Facebook, na tsika zay miteny télévision, vavao amin'ny fianakavianao. Aza mena tsizika manenjika anao fa mivavao azy. Vavao azy. Mivavaka ataonao dia misy dikany eo anatrehan'Andriamanitra. Teneno raha zanaka ianao dia teneno fonjeo dada sy neny. Aoka hitondranao famonjena eo amin'ny fiainan'ny dada sy neny. Teneno mihitsy Andriamanitra ampiasao ny zavatra rehetra mba hahatonga ny fianakaviako voavonjy. Atao vavaka zany, ampiasao Andriamanitra ny zavatra rehetra hahatonga ny fianakaviako voavonjy. Misaotra Andriamanitra, misaotra Tompo ho an'izany vavaka zay renao zany, satria zay mino fa renao manokana vavaka zay asandratra eto amin'ny toerana teny. Tsy very ny fotoana ivavahanay fa mino ny valimbalaka zay, mino famonjeny zay, voavonjy ny fianakavianay. Mba tiako androany deklareo ambaka vavanao, teneneo voavonjy dada, voavonjy neny, voavonjy dia tonono ny anarana, tonono, voavonjy, voavonjy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia teneneo misaotra Jesosy eo fa fotoana eny andrasana fa mino ny famonjena ho azy. Dia anaran'i Jesosy sika rehetra na hoe amen. Fahavenao amin'ny afatra androany dia afa mafy be eo an'i Jesosy.